Manolotra ny arahaba tompoko toizandray ary ny fivoaran'ilay rivo-doza emina aty amin'izao takariva izao. Ny tombo ery hatrany izy ary lasa cyclone tropical. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny manodidina 5,990 kilometatra atsinanany Antalà no nisy ny fohibeny. Izany hoe mitondra rivotra 20 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Mizotra manao ny dia miakandrefana somary atsimo andrefana izy ary mahafaka 70 kilometatra isan'ora. Noho izay fikisany miakandrefana izay dia manatona antsika izy fa amin'izao farany herinandro zao dia anakorotana ireo nosy rahavavy. Manomboka amin'ny herinandro ho avy kosa dia manambana ny morontsiraka atsinanana ity rivo-doza emina aty ity ka ina ny idirany an-tanety eo anelanelan'ny Toamasina sy Vohipeno amin'ny talata 12 febroary ho avy izao. Raha ny vinavina dia mety hanana tanjaka cyclone tropical intense izy eo ampidirana. Io le antsointsika hoe rivo-doza mahery vaika mety manodidina amin'ny 510 kilometatra isan'ora araka izany ny rivotra miaraka aminy. Mila miomana zany ny mponina rehetra any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara iny satria mety ahery vaika ity rivo-doza ity. Araka izany mba ho fisorohana sahady ny loza météo dia entanina ireto faritra ireto ampiatra avy hatrany ny filazana fanairana na filazana miloko maitso. Filazana miloko maitso an'ny faritra Nalanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny mponina rehetra voakasika ireo filazana ireo enina ho antsika hatraty amin'ny afovoantany azy dia entanina manokana mba hanaraka akaiky dia akaiky ny fivoaran'ity rivo-doza ity. Entanina ihany koa isika mba hanaraka tsakany sy andavany ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony. Raha araka ny vinavina dia manomboka manatona antsika tsikelikely ity rivo-doza ity amin'ny alahady ho avy izao ary efa anakorotana sahady ny tontolo an-dranomasina. Ny mpiandrika rehetra morontsiraka atsinanan'ny nosy miainga avy any Antsiranana ka hatrany Cap Sainte-Marie dia entanina tsy hivoaka iandrika intsony satria mety ahery ny ranomasina ary samonta mihitsy ary zany indraindray. Manomboka amin'ny alatsinainy kosa dia efa hita taratra ny rahona miaraka aminy aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy ary mety hitatra hatraty amin'ny ilany atsinanany afovoantany. Araka izany anomboka norana miatoato zany isika amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny ilany atsinanany afovoantany manomboka amin'ny alatsinainy tolakandro. Miamafy miandalana izay amin'ny alatsinainy alina sy ny talata maraina andrivotra ihany koa etsakilan'izay. Mila miomana zany rehetra ny amin'ny mety ho fahabetsahan-drotsakorana indrindra ny any amorontsiraka atsinanana sy izay rehetra mety ho andalovan'ity rivo-doza ity. Andrivotra ihany koa moa etsakilan'izay miaraka amin'ity rivo-doza ity. Andao jerena amin'ny antsipirini ary ny vinantoetry ny andro ho amin'ny rano-pitso maraina. Azo orana tandrifin-drahona manodidina ny faritry Melaky sy ny tapany avaratra ny faritry Menabe. Andrahona mety arahana orana malefaka indraindray fa misava mentalana ihany rehefa misandratr'andro ny any amin'ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any Alaotra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny faritra sisa dia andrahona vitsy na ivan-toerana kokoa ny avy masoandro. Raha ny vinantoetry ny andro ny tolakandro indray dia saika miamaina ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara noho ny fisian'ity rivo-doza ity dia lasa any avokoa ny amandona tokony hipetraka eto amintsika. Na izany naty izany azy ny any amin'ny ilany andrefana dia tsy ilaozan'ny tandrifin-drahona mety arahan-kotroka andalo ihany, izany hoe ny any amin'ny manodidina ny faritry Melaky. Ny any amin'ny manodidina Samborany ihany koa dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray. Raha ny vinan'ny maripana ary dia manankatra ny amin'ny 3 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny manodidina ny faritry Menabe. Anankatra any amin'ny 4 na 7 degré mihitsy ny maripana ambony rindra any amin'ny faritra Atsimo-nosy, 5 ka hatramin'ny 7 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Vinantoetry ny andro ny alahady indray dia saika miamaina hatrany aloha ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia hiverina andrahona ny any amin'ny faritra avaratra andrefana torak'izay ihany koa ny any amin'ny atitany ny faritra Atsimo andrefana. Mety hisy orana tandrifin-drahona mihitsy aza moa manodidina ny ranohira sy ny atitany ny faritra Atsimo andrefana. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona eny Antsefatsefana eny morontsiraka ny faritra Atsinanana. Ny vinan'ny maripana amin'ny alahady izay dia 3 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny aty amin'ny Menabe ary ny atitany atsimon'ny Madagasikara. 9 ka hatramin'ny 9 degré kosa ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny toetry ny androntsika
Amin'ny alatsinainy ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia efa hita taratra tsikelikely aty amin'ny morontsiraka Atsinanana ny rahona miaraka amin'ity rivo-doza ity. Hitatra atraty amin'ny ilany Atsinanan'ny afovoantany aza moa izay. Araka izany dia anorana miatoato izany ny andro amin'ny ankapobeny. Dia mafy kokoa izany mankany amin'ny alina sy ny talata maraina, andrivotra ihany koa itsakilan'izay. Ny ilany andrefana sy ny fahatravaratra andrefana dia andrahona vitsy na hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Mivinan'ny maripana mananika hatrany amin'ny 3 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana, 5 degré kosa ny any Menabe sy ny faritra Atsimonosy. Misy vidinany kely amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny, ary midina hatramin'ny 20 degré mihitsy maripana ambony rindra amin'ny morontsiraka Atsinanana. Izay ny amin'iny fa araka ny efa mazananao rehefa zoma toy izao dia indro menanao indray ny tamin'ny fahatondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Tazantsika amin'ny kisary izao fa saika ambany ary ambany no fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ao ambany hatrany ny tamin'ny fahatondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mamefy taonanao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.